Mifamotoana am Jesoa Kristy. Anio fa enin'ny volana aogositra. Raha toa ratsy fandeha daholo ny zavatra rehetra, mijanòna dia hamafiso aloha ny fitokisanao ahy. Lazao Ahy toe-javatra dia apetraho am-pelatanako izay mahay zavatra rehetra izany. Dia ataovy amin'ny fifaliana ho anao ny manao izao. Mifandraisa hatrany amiko amin'ny fanaovanao vavaka fisaorana sy fahatokiana, ary maka aina amin'ny fahazahoana antoka ny fiahiko ny tontolo amin'ny mahampanjaka. Mitoera amiko dia miravoravoa amin'Andriamanitra ny famonjenanao. Raha matoky ahy ianao dia manao ny tongotra ho toy ny andera vavy aho, ka mampandehanao any amin'ny avoanan'ny olanao sy ny fijalianao ary ny andraikitrao. Joba 3:10, ny 5:10. Na dia mono ahy azy izy dia mbola natena anazy ihany aho, kanefa anamarina ny lalako eo anatrehany aho. Salamy 7:20, ny 5:30. Mpampianatra ny tanako hiady izy ka mahay manenjana ny tsipika varahina ny sandriko. Abakoka 7:7, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa na dia tsy mamotsina azy ny aviavy ary tsy manome vono voaloboka, na dia tsy mahavanona azy ny oliva ary tsy mahavokatra hanina ny sa, na dia voakapoka azy ny ondry eo ampahitra ary tsy misy ombontsony ao ambala, dia mbola ho faly sy ho ravoravo ihany aho, satria ny Tompo Andriamanitra no mpamonjy ahy. Ny Tompo Andriamanitra no heriko, mampalady atony dera vavy izy ka mampiriaria eny ankavoana. Amen.